Salama daholo mifanaraka amin'ny pejy Dr Amitia androany sika dia resaka indray momba ny aretin'andoha. Marobe ireo antony mety hahatonga ny olona iray harary andoha, ohatra hoe voan'ny sery izy dia marary andoha, voan'ny tazo izy dia marary andoha, marary tenda izy dia marary andoha. Fa ho resahantsika manokana androany ilay aretin'andoha mety hiverimberina. Misy karazany roa izy ireo misy ilay atao hoe céphalée de tension ary misy indray ny atao hoe migraine. Ndao ary hazavaiko. Ilay atao hoe céphalée de tension izay fotsiny fiantsoana azy hoe céphalée de tension dia aretin'andoha miverimberina fa tsy misy ifandraisany loatra amin'ny resaka tosi-drà. Tsy voatery hoe olona miakatra tension ihany no voan'ny céphalée de tension na hoe olona midina tension. Izy io dia aretin'andoha mahazo ireo olona miasa saina be loatra na hoe stressé be loatra. Vokatra izany dia lasa marary andoha ilay olona. Izany atao hoe tension nerveuse. Lasa marary andoha ilay olona, matetika marary ilany silany amin'ny loha ohatran'izao dia mihenjana, mahatsiaro hoe mihenjana ny hozatra aty akatoka. Matetika céphalée de tension io dia na mihinana paracétamol aza ohatra ianao dia tsy sitrana mihitsiny fa vao maika raha marary. Izay foana moa izany mitenen'ilay marary rehefa tonga eto hoe mihinana paracétamol fa tsy sitrana akory. Mety ho céphalée de tension amin'izay fotoana izay. Ahoana kosa ary ny atao mba hasitrana azy malakilaky. Tadio tsy voatery ho fanafody foana ny mahasitrana fa ao ilay atao hoe conseil d'une bonne hygiène de vie. Voalohany, raha matetika marary andoha lava toy izay nazavaiko izay ianao dia voalohany manaova activité physique. Faharoa manaova irony atao hoe exercice de relaxation irony toy ny hoe manao yoga, manao méditation. Ao ihany koa ny fahampiana torimaso tsara, miezaka zany mba ho ampy torimaso. Efa nazavantsika tamin'ny vidéo tany aloha moa ny resaka torimaso. Ny fiakaran'ny tension avo loatra na ny fidinany ambany loatra aloha mety ahatonga aretin'andoha ihany. Fa amin'izay fotoana izay mety hoe efa mihoatra ny 16-9 ny tension anao na hoe latsaky ny 9-6. Amin'izay fotoana izay dia ny fanafody indray zany dia ny fanafody mety hampidina an'ilay tension na ampiakarana an'ilay tension. Resika dia resaka aretin'andoha anankiray hafa ilay ataontsika hoe migraine. Io migraine io dia aretin'andoha mety anaranaka. Izany hoe raha misy olona tratran'ilay atao hoe migraine dia matetika tany amin'ny ray aman-dreniny tany dia efa misy voan'io atao hoe migraine io. Ho hazavako ary hoe inona izany. Matetika izy io dia manomboka à l'âge de puberté ary matetika dia ny vehivavy no matetika voany kokoa noho ny lehilahy. Ho an'ireo olona tena taizany io aretina hoe migraine io dia tena misy fiantraikany be eo amin'ny fiainana andavanandro izany. Tsy tenenina foana nefa hoe mihetsika ny migraine fa io migraine io dia misy définition mazava tsara, izany hoe misy famaritana mazava tsara. Tsy maintsy misy 5 amin'ireto zavatra ho tononiko manaraka ireto. Voalohany, raha marary andoha mihoatra ny 4 ora ka hatramin'ny 3 andro ianao mihinana fanafody fa tsy mety sitrana mihitsy. Faharoa, raha mahatsapa zavatra roa amin'ireto famaritana 4 ireto. Marary andoha ianao dia mahatsapa hoe ny ilan'ny lohanao irery na ny ilan'ny tarehanao irery no marary, izay ilay atao hoe caractère unilatéral. Faharoa manarak'izay, mety tsapanao koa hoe midobodoboka atao anaty lohanao ato ny fonao, izay ilay atao hoe caractère pulsatile. Indraindray izy mety hoe mavesabesatra fotsiny ilay loha fa indraindray kosa tena marary be tsy zaka mihitsiny. Rehefa vrai migraine aloha izy dia tena marary tsy zakan'ilay olona mihitsy. Ary rehefa tena marary be izy io dia lasa tsy te hihetsika ilay olona na mandeha tongotra na miakatra tohatra aza dia lasa tsy manao an'izay izy satria vao maika lasa marary be azy ilay izy. Ary miaraka amin'izay marary andoha be izay dia mety aloiloa ilay olona na tena mandoha mihitsy. Ary ihany koa tsy mahazaka hazavana, izay ilay atao hoe photophobie na tsy mahazaka tabataba mihitsy, izay ilay atao hoe phonophobie. Raha misy 5 amin'izay zavatra rehetrarehetra mitonongo izay zany dia afaka mitenenao hoe
tratrany ilay atao hoe migraine. Raha ohatra kosa ka tsy ao daholo izay critère nyteneniko rehetra zay dia mety manao an'ilay atao hoe migraine atypique ianao na aretin'andoha hafa mihitsy fa tsy migraine. Indraindray ny olona manao migraine dia manao an'ilay atao hoe aura migraineuse, zavatra miseho anankiray amin'ny vatany alohany tena arariany andoha. Io aura migraineuse io dia mety zavatra hita amin'ny masony, mety mahita tsipika mazava amin'ny maso izy mety mahita teboteboka mazava amin'ny maso mety ihany koa mahita tashitasy le maso alohany tena arariny andohany. Koa mety re mangoritsina manodidina amin'ny vava na hoe mangorovitsika ny tarehy na ny tanana avia alohany hiaviany tena marary andoha be. Zay ilay atao hoe aura migraineuse. Inona avy ara ireo zavatra mety apietsika ilay atao hoe migraine ho an'ny olona efa mpanao azy io. Migraine dia misy ifandraisany be amin'ny intolérance au changement. Rehefa misy fiovana zany amin'ny fiainan'ilay olona na amin'ny vatan'ilay olona dia mihetsika ilay migraine. Ohatra hoe changement d'humeur ou d'émotion mety ho positif mety négatif, mety hoe nalahelo be izy ny zavatra nampalahelo be anazy na nisy zavatra nahafaly be anazy dia avy eo mihetsika ilay migraine. Raha hoe nilamindamina foana amin'ny fiainana isan'andro dia misy situation anankiray lasa nampistressé anazy na mpiasa saina be anazy na hoe ho an'ny mpianatra hoe nanomana examen izy dia lasa nianatra be loatra dia lasa surmené dia mihetsika ilay migraine. Ao ihany koa hoe olona zatra mipetrapetraka dia lasa nanao effort be loatra dia mihetsika ilay migraine na contraire an'izay hoe olona zatra mihetsiketsika no lasa mipetrapetraka dia mety apietsika ilay migraine ihany koa. Ihany koa raha hoe zatra matory tsara ara-dalàna ianao dia lasa tsy amin'ny torimaso tampoka nisy zavatra tsy nampatory anao dia mihetsika ny migraine anao ao aorianan'izay. Eo ihany koa hoe nieritseritra ianao hoe akaina dia natory be loatra tsy ohatrany mahazatra anao dia mety apietsika an'ilay migraine ihany koa. Ao ihany koa ny variation hormonale na hoe fiovaovany tahany tsirom-panentana ao anaty vatana, indrindra moa amin'ny vehivavy rehefa ohatra hoe alohany fatim-bolana na mandritry ny fatim-bolana na ao aorianan'izay dia mety hanao an'ilay atao hoe migraine catameniale ilay izy. Indraindray ary moa ny olona sasany rehefa tena manana ny aretina atao hoe migraine io dia resaka hoe naheno fofona tsy mahazatra anazy izy dia efa nihetsika ilay migraine. Eo ihany koa ny hoe niasa be ohatra izy dia nanadino ny sakafo atoandro dia tsy zatra an'izay ilay vatana dia mapietsika amin'ny migraine. Na ihany koa hoe lasa ny sakafo be loatra izy nefa tsy mahazatra anazy zany dia izay ihany koa dia efa mapietsika. Zany hoe raha vao misy fiovana kely zany eo amin'ny fiainan'ilay olona na eo amin'ny vatany dia mety efa apietsika ilay atao hoe migraine. Enona dia fiovan'ny toetr'andro azy dia efa mety apietsika an'izany. Ny tiako ampita amin'izany zavatra rehetra zany dia raha ianao no taizana io aretina hoe migraine io dia tokony hianana hygiène de vie stable du lundi au dimanche. Mbola averiko amin'izay toy ny tamin'ny resaka torimaso dia tsy tokony ovaova mihitsy zany ny rythme amin'ny fiainanao fa tokony hitovitovy foana ny alatsinainy ka hatramin'ny lahady. Amin'izay fotoan'izay vitanao tsara no manelanelana ilay crise de migraine na mety tsy hetsika mihitsy ary izy raha vitanao izay. Misy ireo fanafody natokana hanasitranana ny crise de migraine. Raha hoe mihinana paracétamol aloha ianao dia sitrana dia efa tsy migraine aloha izay mahazo anao. Raha ohatra ianao zany ka manao an'io migraine io dia tsara manantona ny dokotera mpitsapanao dia ahazo ny fanafody mifandraika an'izany. Indraindray rehefa tena taizana ianao dia misy ny atao hoe traitement de fond, fanafody hohanina isan'andro mandritry ny fotoana elaela mba tsy hitrangany crise matetika. Fa averiko foana mila manana fiainana stable tsara ny olona manao migraine. Mba tsy apietsika matetika ny migraine zany dia mila manana fiainana stable sy voalanjalanja tsara ianao ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady. Raha vitanao zay dia tsy mihetsika intsony io migraine io. Marina fa tsy mora zany fa azo atao tsara ny miezaka tsikelikely. Izay indray ary ny azona tokotra androany zarao fa mety hahasoa ny hafa mandra-pionandray.